Atolotro ny mampisy radio ho anareo izao. Bokotra manga. Indray miaina nosoratany Tojo Rahery Lanfant. Novelomin'ny Faniry Landry, ny Antso, Ony Malala ary Sarobidy. Miaraka tamin'ny Aritoky, Miartsoaly Manginy, Jado, Romain, Ozikarakoto Arseheny ary ny mpanoratra. Nandray feo, fitiavana Valosoa. Nandrindra sy nanatotosy, Aritoky. Bokotra manga. Manahoana ny fandehan'ny asanao ato ry inspekteur Amialy? Azo lazaina milamina ihany aloha hatreto ry komisera. Ty raha bokotra manga ty indray zao no mampisaritaka ny lohako ato. Toa ohatran'ny manahirana be mantsy izy ty. Zany fa ahoana ny hoe manahirana anao ka? Nefa ne izy ty tsy mba hoe raha vaovao fa efa niteo ihany ny mihodikodiny. Ka izay indrindra komisera. Efa hotely taona ane izay tsika nikaroka an'ireto bokotra manga reto e. Zao ohatra mitady-kivy aka. Aza manao an'izany ianao inspekteur. Telo taona angarangidiny tsika nikaroka an'zareo ihany. Zao ve ianao vao ilavilefona? Mino kosa fa tsy toe-tsaina nambolena tao amintsika izany mora-kivy izany e. Ny tena manahirana ny saiko anety izao e. Tamin'ny telo taona lasa zao reto groupe reto no nienjehana no nivakitrano. Vakitrano asa ratsy voatsikajy maivana indrindra izany nefa amin'izao fotoana zao jereo ny lasatra mifakana-kera ny tindra raha momba azy. Marina izany. Tena me matanjaka tokoa aloha raha reto bokotra manga reto e. Ary zareo masika dia masika mihitsy a. Tadidiko tsara mantsy niady tamin'izareo ihany no nahafaty ny agent ratso. Nitifiriny satria saika nahatratra azy. Eny koa moa ny tena napoaka niady teo amintsikako. Namaly faty zalahy satria betsaka olona ekipa no maty. Dia mbola narahany teny ihany koa hoe anenjika aliko nareo manomboka androany raha anenjika anay. Ny tena mampivarahontsana tamin'iny dia le teny hoe mitaly lasany tsara izany ny fatana polisy kely fa alaiko baraky lesany e. Tsy avelako azo azany. Izay resy mbola maranitra ny olisany e. Dia nanomboka tamin'iny sesesy ny asan'jolahy dia io hatramin'izao io. Izay niny lazako aminao hoe mitady-kivy ahy e. Firy moa ireo ray aman-dreny sy avan'ireo olona very tsy hita popoka no efa mametsiny antsika ka. Ny tianao atongavana izany dia hoe efa resitsika satria vitan'zareo no nanala baraka atsika. Nefa tadio inspekteur fa raha ohatra manokana tsy anaiky an'izany aho. An'ireo ny alefa atsika an'ireo toho. Dia amin'ny firy taona indray izany ka. Mino ahy ianao fa efa hifarana tsy ho ely ty raharaha ty e. Efa misy mangirana kely ihany mantsy ny fikarohana ataontsika. Marina aloha izany e. Aleo tokoa aloha tsika tsy miseho malemy anatrehan'zareo. Raha tsikariny mantsy izany a tsy ho haiko intsony izay ho fidingan'ny rambony. Zay mantsy hoako. Azafady kely anie monsieur le commissaire. Fa misy inona indray brigadier? Zany monsieur fa misy olona manao amboletra fotsiny ao ambavady ao. Tsy hay hoe iza dia anao inona. So dia olona tala indray izany manakorotana anareo ao izany e. Tena tsy haiko mihitsy. Fa raha ny fahitako azy aloha dia olona salama saina tsara. Fa ohatrany ahoana ny paoziny? Dia inona hono ny tadiaviny? Bandy kely aloha le izy. Sahabo eo amin'ny 20 taona eo angambany. Tsy miteny tsy mivolana le ry fa manao be sisika fotsiny. Olona ohatran'izany ve dia ataonareo manahirana anareo brigadier? Mba ho anareo manana ny mahanareo anareo. Tsy hitako izay tsy batanareo azy hivoakany fotsiny dia hidina ny vavahady dia vita. Efa nataona ihany izy fa tena manakorotana be ao ambavady ao e. Kotrokotrohany be mihitsy le vavahady. Dia eza izany zao izany olona izany. Hoaiza hono ny tena tanjony? Tazomy zalao izy izao. Hiditra aty fotsiny fa tsy hay hoe anao inona nge ny tanjony. Fa tsy hoe nisy naniraka ve nefa izy aloha e. Milohan'ny andraisako fanapahan-kevitra mantsy. Naniraka ao moa izany monsieur le commissaire. Efa nilazaiko anao nefa tsy miteny tsy mivolana le olona. Ka iza ny mahitako? Indray mantsy hoe nirahan'ireo havan'ny olona voakasiky ny raharaha bokotra manga na asa? Mety hoe avy any amin'zareo bokotra manga mihitsy ohatra. Ka tsy mangaro biby andavaka izy raha izany? Raha ny fahitako azy aloha nefa dia samy tsy misy amin'ireo olona lazainareo ireo a. Ny ahako raha le fihetsiny ao dia ohatran'ireny tanora nanandrana ny fokarongony ireny ka aty no mitady raharaha. Ka raha izany ataovy amin'ny fanaovana azy ary. Ity 27 ora aloha tonga saina dia hitany eo ny tsiron'ity toerana ity nidirany ity. Voaray komisera. Ohatrany tsy atokisako izany olona izany komisera. Hatraty ioko.
na tena lany rongony ray kitapo aza ve dia aty no hitonatona sa zao le hoe mamindray no miantso polisy. ka ohatrany tsy miantso izy ity fa mitady mihitsiko. salama tsara daholo ve reto biby siompitsika ato reto. lamina fotsiny ianao pato zao fa andraikitro reto tsy misy mipiky reto na de kely azy vola ho anao daholo an'ireo sefo e. tsara zany fa mampitandrina lahy zay raha vao misy tsy salamo reo olon'ireo dia mamay sofon'lahy. ohatsay ho azy pato ro e bona nety manolona anao ty e inona azy zavatra tsy vitany alefa karakaraikitra azy eo e tsy misy mipiky reo mandrapatonga ny ilana azy. eny ary ndanataovy ny asa fa tsy be resaka eo lahy zany dia ivadika atsy amin'ny zalahambadika atsy aloha efa vita zay ny vizitiko teto amin'ny lamantsy. aza manahy ianao de mba alamiko tsara ho any ato. mety zany ary ny anao ato ry saloha manao hoana efa avy nijery ny aza tatsy ambadika tatsy a mantsy fa milamina aneo. lamina reny atoryvaly fa aza matahotra ianao mandeha tsara aloha eto mifampikotranana an'ireto olona reto maitra koa mbola miasa tsara mihitsy. efa mifampitsitsika raha tamintsika ireo ka aza manahy ianao e lamina foana ireo ary manaiky izay lazaintsika daholo na zany na tsy zany akiniko aminao ny fifatenina an'ireo bandy amita an'le misy eo amin'ny herinandro efa avy nitsikily tamy mantsy le bona fa malalaka tsara ny any zia koa efa elany tsy mifanandrina tamin'ny komisera sy ny tariny ka mila rifidrefitra kely ndray aloha ny vanja. milay zany lehibe isy raha latsaka indray zany amin'izanyko aza manahina fa hofatenako tsara ireo bandy efa zatra sy efa mafy e amin'izay mantsy mba lafatra tsara ny asantsika fa tsy hisy tomika na de kely aza ka manahoana sy manahoana ny fandehazany mission zany fa tsisy andinihako hoe iza sotry ny ahoana le bandy hofatenana tsoriko aminao aloha ry valy fa za tsy maintsy mandeha sady le inspecteur vavy kely iny mbola hananako trosa fanondratrany ny ekipako tamin'iny fa na zany aza tsy narisy atsika anie izy fomban-javatra reny fa zay mihitsy le tsy afozako miara-miasa aminao ty mahafinaritra sady kinga no maranitra ary mailo lalandava fa nampon'izay ihany koa tsy mazaka hoe misy faharesenana fa voazana kely fa tsy maintsy ny andrisy foana ny ao anatin'ny saina ka zao misy le zanaka deba be avy ery atapo-tanàna iny mianatra eo amin'ny sekoly akaiky ny poste de police eo izy iny mantsy aiko moa mbola eny ny kianja ilalaovana tena mety ary tena tiako mihitsy zany ho hitandreny polisy reny tsara hoe tsy misy dikany izay formation kely roa taona stage tety sy terona taona afa ihany ny olona marantsaina sy vokotra kefa kitana ary mailaka lavitra noho ireny fahaizana voajanahary fa tsy nianarana tsenjery tahaka ny azy zany mihitsy tetika dia hafa mihitsy no entsika eny amin'io ka eno tsara 40 taona io zazy io mety efa manana ny afetsemy manokana any tsy mety le hoe tambatambazana na tonga dia samboriny ety ivelany mety anahirina kokoa mantsy zany sady ohatrany efa taloha be koa zany aleo ampiana kely ny doziny amin'izay marikoditra tsara ireo polisy kely ireo tsy misy hoe ekipa maty ntsony eo len'ire mandeha iny mantsy tena tsy zakako nijery ny ekipa antsika matiny sady zay tsy mba tony bandy vavaotony fa reo bandy miaraka nanangana antsika ny groupe bokotra manga mihitsy tamin'izany dia taratasy misy sary bokotra manga fotsiny no apetraka amin'izay toerana avy nanaovana mission amin'izao izy efa nampiko lelona nafo miredaredy eo amin'ilay sarina bokotra ampisehoko amin'ny zalahy hoe mirehatra aminy adezerako mahafana fo mihitsy ane enao zany lehibeako saingy raha ny fahinoko ny resaka mandeha any amin'izao dia toa ohatry ny efa mitady hokivo ny zalahy ekipa ny commissaire Ridjy mitatitry ny ekipa antsika ao koa mantsy dia tsy mifanalavitra amin'izany ny resaka ataony zareo vo maika zany izy ivaraontsana raha izanyko fa zao tokoa aloha ny zavatra lazaiko aminao tandremo dia tandremo milaza ny io aferantsika eo amin'ny zalahy ho amin'ny poste ao aloha aleo surprise tanteraka amin'ny eny aloha dia ahoana raha tezitra amin'izany ry zalaka fierovana ny zalahy koa ne zany eny akaiky eny mission fa tsy ohatran'ny mahazatra hatramin'izay mantsy dia lavitra ny aferaka dokotera aoriana ny fahafatesana ry zareo dia fantatra hoe efa nalala meloa sady afaka mandrebireby mba tsy hatratrarany atsika fa aty raha fantatra zalahy meloa hoe ho avyntsika tsy afaka ny andrebireby izy satria mety ironany ayaka mety ahitana irika ny andresena atsika amin'izao izy mba afaka miady ara-dalàna dia tsy misy atahorana kokoa marina zany ary tena mandinika lalina mihitsy ianao zany deba
raha azoko tsara izany dia tsoroany bandikingakinga tongotra matanandroany no entina fary zalamahay amin'ny lalao basy mba hahafahantsika amin'ny fehny tontolo manodidina eny. Izay indrindra takatao tsara ny tiako atongavana na ny fiara entina aza amin'io dia le mission anti-balle reny amin'izay assuré kokoa. Tsika mantsy tonga dia aty amin'io fa tsy maintsy mbola mively lalana mba hanadalana an'ireo polisy ireo. Ary dia afinaritra ty indray mitoraka ty raha izanyko. Ohatry ny hitako eto sady ny fitsipatsipaka ireo polisy kely tsy mahalala izay afaty azy fa dia hiaro ny vahoaka sy ny fanana. Ary aleo aloha andeha ampiomana ny zalahy ilaina amin'io fa sao dia hanahirana mantsiko. Bon, matoky anao ary saloha amin'ny fifatenana ny bandy ihany a. Ry zalahy efa ampitraka efa amin'ny fampiasana basy ho ahatsoana. Rehefa vita izay dia tongava ianao any amin'ny efitrango fa hanomana ny drafitra tsika. Tena ohatra misy zavatra mampanahy zany raha na fihetsiky ny inspekteur iny ka lasa mialangalina sy tira raha zany izy. Ny tena mampanahy dia hoe sao dia misy disadisa na ady mangatsika reo aminazy komisera ka izay no mahatonga azy manao tahaka izao. Za ve sanatrika fantany ao ambadiky ny afera bokotra mamy dia mety haino hoe olona sarotra toerina ka aleo mangina. Tsy mino an'izany anefa raha ny herim-pony ka azo raisina ihany koa nefa hoe mety noho ny fahalalana amin'ny fahitan'olona iahina amin'ity raha tiana mahatonga anazy manao an'izao. Asa mety hoe efa paikady koa angamba miaiky ny farany hitan-tsaina n'ity inspekteur ty koa aloha. Mety tsara mihitsy ny nametrahana azy tato. Tafiaraka samokirana mantsy zao izy komiserata nefa na za koa aza nge mba fahalalana ihany hoe manina raha tsy mety ahitana vokatra mihitsy reto bokotra mangy reto. Impiry izay ny fanenjika sy ny fanandrina fa tsy misy azo sambobelona mihitsy zalahy. Tena hoe mafy. Fifanandrinana misy foana fa tsy fantatra hoe iza ilay tena lehibe sy atomikotrika azy. Fa maninona ary zany zalahy ireo miseho mafy sy laitra hozongozona ohatr' izao. Ho hitan'laisany tsara nefa izany fa na brigadia aza dia mahay mitana basy manana ny traikefako. Ny garado ny tsananako fa ny teknika kosa misy. Anao izay tratry ny heriko anapiko an'ireto lehibe ankireto ary indrindra ho an'ny fireneko. Asongadiko ny mampiaro ny vahoaka sy ny fananany ahy. Tsy misy hoe manenjika aliko fa ho hitan'ireny tsara izany. Lisany miseho tsy ho tratry ny aliko ireo aloha tsy maintsy ataoko tratry ny aliko ny vorokely lisany. Oka tsisy hetsika amin'izao toeran'izao tsony a. Dia efa mampitandrina azy ay. Raha vao misy diso fetsika tonga dia apokako avy hatrany a. Olo zalahy, hita ve le zaza e? Baiko tsika fa aza be lalao be lisany. Ny polisy kosa efa ho avy ihany mareny korotanao ivelany ao. Inona ny mampikorapaka anao ry saloha e? Fiaviany zareo mihitsy anie ny rasantsika eto izao e. Motsy ianao ihany ve no maika hifanandrina aminy ka? Eny e. Manaiky ary tena izany tokoa. Fa mety mora amin'ny zalahy kosa ny ery valona mela antsika raha toa ka izao tsika mbola tanaty fefy izao izy ny tonga e. Marina aloha izay e. Efa tia vinkitiny zalahy ty le zasa fandao amin'izay ary. Fa zao kosa aloha tsy mahazo moray lalina ny fiara rehefa miala eto ka manenjika ilay tsy manjary ireo. Saratsaraka tsika fa fadio kosa ny avy hatrany dia mamonjy ny toby a. Ary io dia fotsiny aloha ny polisy izay manenjika lisany dia rehefa manome toromarika azy vao mahazo mamonjy ny toby. Na efa resy lisany azy izay manenjika lisany dia mifena fotsiny aloha. Ndao amin'izay efa misy basy reko mirefitra any ambadika an'izany a. Ndao amin'izay ry zalahy. Aleo avy hatrany dia miparitaka fa tsy mitangorongorona eo tsony. Ty lehibe a. Aleo tonga dia any anao ty azy ty fa sao dia hosakoroka mantsiko. Sady manemba tsembana tsy misy ifantohako amin'ilay inspekteur vavy iny. Ilay sy rangotra dia mba mahay lisany rehefa mandeha any a. Tandremo mampiseho hoe vao mianatra raha lisany. Mba mahaiza mampiatra an'ireny kotrana omena lisany any amin'ny toby ireny. Aza manay ianao fa efa nampikotrana any aty e. Reto bandy reto indray voafehako ny momba an'ireo fa aza matahotra ianao e. Dia efa matoky alisy any azy zay a. Ary ndehana amin'izay fa reny mandrilika ireny ny polisy. Aty ry zalahy.
mekalylisany dia domy avy hatrany io tamboho io. Aleo ho faty eo izay polisy miseho amin'ilay mamefa antsika ao e. Tsy misy voafefiny lisany izany eto ilay polisy kely reto a. Tonga dia dao lesy tsy eo amin'ny vavady io amin'izay reto mikorontana. Efa simba aloha izao ny plan andreo izay no azoko antoka e. Ny hevitra ny anarina kinanjo sendran'ny atsantsa masika ka rovitra ny arato. Ny alina koa moa atsantsa no aratolo nefa arato kely maso no ampiasainako. Mana tena hoe ty akaiky ety dia anjakazaka. Mba hitany tsy mba zay mihitsy no azo lahy amin'izany e. Tandre mory zalahy fa manitsy aty amintsika anie ty fiaramainy ty e. Mela daholo no. Lazaiko dia mbola izy hijanona ihany hanamora ny asako. Dao arô raha tena mafy lisany e. Mitady anja ilalovana antsika dia hita eo izay mpandresy. Aty aminay izao mibaolina fa anjara lisany mandropaka azy aty e. Tsy naninona ve anao teo inspekteur? Tsy nisy naratra? Tena fetsy aloha ilay tsy vaniny reto e. Sady nanao hitsim-pandraka teto salany nitifitra dia tsy maintsy ny alitsika. Tsy naninona ka. Tena fetsy izy a. Da aloha enjaina fa so lasa lavitra eo ireny ka tsy tratra tsony a. Da mbo tatsy amin'ny ilany avaratra atsy koa nefa nanaovan'ireo hitsin-dalana e. Angaho ihany e. Ny atsiatsimo koa ny ravahiny zalahy. Mekary ianao atao riana dia ndao fa taraikitsika. Aleo ry zalahy sasany no andeha fiara fa tsika aleo mandeha moto. Aingana. Arengana dia tafaporitsaka avy eo ry le tsy vaniny reto a. Efa tia manangasany ty sahady ny moto ho an'ny sasany. Ndao lesy fa ndevolako lava ny kilalao mbola ho ela. Mifato tsara ianao komisera fa hodifiriko ny kodiaran'ny fiara iny a. Alefa ohariny ianao e. Zany aloha fanobana ny tongotra izorana dia mijanona amin'izay e. Ary malaky mitifitra izany a. Tsy mahandry ny atongavana any amin'izay tokony hanaovana azy tsonga. Jereo tsara eo amin'ny reto royal lesy dia maizy lisa amin'ny tanana sao dia voy eo ny kidarina ka taraiky eto tsika. Matoky alisany a. Ary mahay alabe ilay tsy vaniny reto a. Efa tena nahindy tsara mihitsy ny kendraika azy teo nefa dia afany. Aleo averiko fandroany fa vory kely reto raha mbola afaka eo. Tena afany amin'ny marina. Miaika an'ireto zolona reto ary komisera. Tena leo ry zalahy manome tompony deba dia mandeha mamonjy ny tany fitifirana. Ohatry ny tsy hovizana aty an-dalana aty reto pra reto a. Sady tsy misy tsiro mihitsy ilay mitifitra azoko. Marina izany e. Reto koa ohatra ny tena manaraka be atsika mihitsy e. Tsy ho lantsika reto raha izao no mitoy. Mety ho tonga any amin'ny toby ihany nefa raha ny zalahy reto. Tsy ihany lesy ny olana rangotra. Reo na manarivony aza tokony ho resintsika foana. Ohatra ny tsy misy moto mba tazako manaraka ao aoriana ao a. Dia raha tsy misy moto dia maninona ka. Sady diso mahatoky tena be loatra ny ianao izany ry saloha e. So dia ho ringana aty tsika ka ho loza. Aza manany amin'izany ianao e. Reto izy ary toa tsy samy-tivitra akoriko. Manaraka dia manaraka fotsiny. Aiza amin'izao natahoran'lahy hoe ringantsika. Reo ne lesy ka efa fadiranovana amin'ny fahaizany tarika bokotra manga mihitsy e. Zay aloha dia marina e. Fa ny tsy azoko dia hoe inona ny idiran'le nilazainao teo ka. Fa maninona raha nisy moto nanaraka antsika tao? Amin'ny tokana indray lesy izany e. Nandeha moto mantsy ny natazamako an'ilay inspekteur mialy. Nefa aty toa tsisy moto akoriko. Izay no anisan'ny nitenenako hoe aleo manome topy amin'ny valy dia mamonjy ny tany fitifirana. Mba tena tiako mantsy ny fanandrina amin'ny polisy vavy iny. Misy eo amin'ilay sy mahay loatra mantsy ka mila ampitondraina faisana. Zany tokoa mantsy izy io. Eo ry zany ro mivily miankavia. Mbola ifampitady amin'ny reto polisy reto any amin'ny toerana fitifirana mantsy tsika. Lasao amin'izay ny deba ry saloha. Za tonga dia hanaparitaka ny information amin'ny zalahy sasany samy hamonjy ny toerana avy hatrany mba tsy ho raisi-potsiny. Sady manamora ny fitsimponana ny reto polisy reto koa e. Okay ary. Aleo fa hampitako avy hatrany. Manaja lehibe. Fa misy inona ry saloha. Nga mitady ho sahirana nareo any ny miantso. Tsy izany lehibe fa rehefa nandinga izay dia nanomana paikady andavonana reto polisy reto a. Ohatra maro loatra mantsy izy reto ka sao dia hanataraiky ny fotoanantsika fotsiny koa. Araka ny lalàna napetraka ao iny dia tsy mahazo mamonjy ny tompy raha tsy malalaka tsara tsy misy mpanaraka. Zay aloha dia tena tsindriko tsara mihitsy a. Sao dia tsy fitandremana kely ohatran'izany mantsy no hanimba antsika.
ny zavatra asoroana ohatr'izany raha tsy voatanjona dia mety handrava tanteraka ny toby. Ka zany mihitsy ho a raha ny manaraka aty izao aloha tena betsaka fa hafa ny sangy a. Ka zao manina mora ohatra tsika ka mamonjy ny tany fitifirana dia any miataka an'reto polisy reto. Any mantsy mba toerana efa nahazatra antsika dia tsy ho sarotra ny andringana an'ireo. Dia efa vonona amin'izany ary ve ny rehetra e? Reto mpanenjika na reto koa mantsy tena alika masika be tsy azo atao nininina. Miandro mibaikonao fotsiny izay dia mandeha ka. Efa nahazo toromarika daholo ny ekipa fa ny fankatoavanao ny sisa. Omeo baiko daholo ny bandy rehetra fa any izany ny fotoana e. Na zany aza ataovy ampahamalinana daholo a. Milohan'ny voaka dia hosora le rano tany amin'ny enkimban'zareny iny daholo ny fitaovana. Amin'izay sarotra ny amelezan'ireo tsy valin'ireo atsika. Mazava? Voaray izay lehibe a. Eny latsara izy teo rangotra. Apartao amin'izay zany ny baiko fa efa nanaiky ny deba. Aza tiany koa mampatsiahy zalahan'le raha manara-nomen'ny enkemby iny. Sahirana kokoa mantsy ny fahavalo amin'ny fitifirana antsika rehefa mihosotra n'iny ny fitaovana rehetra. Tsika nefa tsy manano sarotra akory dia efa afaka mandresy azy. Ary anisan'ny napetin'ny fandehanantsika nakaty koa anie zany ny nampiasana n'iny rano manarindra izany e. Raha anaty fiara mantsy dia voary fotsiny tsika fa tsy afaka ny andresy akory. Aleo aloha apitany hafatra ka tolozako miha amin'ny tsy fahalalan'reto polisy reto hoe hery tsy mitovy anie le miady. Tsy vitan'ny nefa kely teknika fa mbola kely saina koa. Tena hoe marefo. Bokotra, maheno. Lehibe antafika mainga avy aty amin'ny tariky rangotra sy saloy. Miova ny lalao. Mamonjy ny tany fitifirana avokoa izao ankehitriny izao. Samy mamonjy ny toerana sahazy azy ny tsirairay. Dia aza adino ny manositra ny rano manaran'ny basy rehetra. Zay, tapitra. Zay ry saloy a. Lasa izao. Antsika mifampitady amin'reto e. Miomana tsara lisan'ry polisy fa maty lisany androany. Aro aiza ry izy zany dia ohatry ny lasa mifily ny ankaviany e. Aleo aloha arahana fotsiny. Dia aleo koa aloha tsy mitivitra mihitsy raha tsy efa azo antoka fa tokony ho lavo reto. So mantsy ka dia ho balaveran-javony fotsiny. Sady raha ny fahalalako azy dia tonjotsy ho lahy sy matanjaka tony tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany izany. Ny tena marina manko dia tsy atakatra fitaovam-piadiana entina manafika fotsiny izany ireo. Tsy maintsy hoe efa misy olona mpiray tsikombakomba aminy ao mamatsy azy. Raha ny marimarina kokoa moa izany dia amin'ny reto lehibe any reto ihany no mpanohana ny zalareto. Izay koa ny tena tsy atahoran'ny zalanin'inona mihitsy. Tena manitsaka ny zon'olombelona rehetra sy ny manodidina azy. Izay ny tsy mbola matahavoaka ny tivereneny ity ka. Firy moa ireo jolahana rezina sy matanjaka ireo mitratra mpitandro ny filaminana namana fa dia hafa maina fotsiny. Na efa mivoaka izao aza ny didim-pitsarana fa migiary ry zalahy dia volona ihany raha betsaka dia mivoaka. Tsy afa manoatra moa ny ambany fa manaiky rehefa hoe zaiko. Efa baiko avy ao amin'ny ambony mihitsy. Ny tena ratsy dia rehefa afaka aviana ponja avy any ilay mateza dia manao falifaty amin'ireto vahoaka madinika kely ireo. Amin'io anaparan'ny herisetra mihitsy. Indrindra fa ireo izay tena fototry ny fahatratrarany. Na ny adany reto bokotra manga reto koa zany dia noho izay valifaty izay ihany. Sakan'ireo no nahita ny namany lavinay ka dia niana asika zalahy. Ankoatr'izay mampiasa fanafody mahery koa reto mba ahafahany miady sy manohatra an'ireo fahavalony. Tadidiko tsara mihitsy indray mandeha izay reto tarika reto ihany. Raha ny fahaizana sy ny traikefa amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana aloha dia tokony tamin'izany dia efa tratranay reto gogo reto. Saingy ny fampiasana zalahy ody ratsiny dia mivadika nanjavina be ny andro ka lasa tsy nahita n'inona izay. Miala maina ihany fotsiny fa tsy hafa nanoatra. Saingy efa mivonany amin'izany efa ela ny andrasaka n'ity fifandomana amin'isany ity. Tsy misy avelako afaka tsony kosa aloha izay tratraka eto fa dia avy dia manefa avy hatrany. Efa nitondra menako sy tongolo gasy aty mba nitako fady an'ireo. Tokony mba nasiana an'ireto koa ny fitaovan'ny komisera sy inspektera mba ahafahany manohatra an'izay zavatra miseho any amin'ny alehany any. Nefa efa adiniko moa ka dia tsy maintsy zaho zany mampiasa an'ireto arak'izay tratrako atyko.
ny eona aminy koa efa sarotra satria efa tafasaradalana izay no ny afetsen'le tsy vaniny reto tsy afaka amintsony androany izay tandify ahy anaparako ny fahaizako na dia mbola ambany grady aza ny gradiko no ambao fa nitraikeva kosa tsy arak'izay efa nianarako ny tanabasy ny tifitra ka dia miomana raha ny fahitako antilalana ity dia ohatry ny efa miatery sy hafahana mandeha mafitsony ao aloha ao efa mba nandeha taty ihany amantsy fony mbola tsy pôlisy nandeha nanao fanadiadiana tamin'ny aram-bato be ao ambadika ao mba tatitika ihany na dia fony ambola tena amin'ny anjery manontolo azy io fa nijanona ilay fiara ary aloha mena toromarika aloha ry zalabandy reto mba hanaraka mora fotsiny fa tsy hitifitra araka nyplanina ny miny agent teo mantsy dia hoe tsy mitifitra aloha mba nanaiky izay nilazaiko azy iziko gaga koa tamin'ny fihetsiny iny nefa ny izy dia olona sarotra toro miseho enjana sy efa maika tsy mila toro ny tokony atao ntsony analisany androany ilay tsy manjary reto tena lasa mivilina monjy ale lalantanina karina ry zareo fa enjeo malaky e ny any zareo koa fiara tsy matao-dalana ka mety azo vahana be izy andehany aza manahy ianao hoe efa napozika ihany izao no nahatonga ny safidiny andehanantsika moto ny fiarantsika mantsy haiko fa ho sahirana ny moto na elakelan-trano aza tsy matahotra ny anenjika any reto tsy valahary reto hatramin'ny farana mantsy ny tanitsika toy izy foana ny tifitra ataonao inspektera mba hitazomana an'ireo marina tokoa izany komisera reo fa nijanona ry ilay maty ndraso fa izay mivoaka eo toka dia tsy mpongoka ataoko mahita daholy iny eny nisy mivoaka bala ihany izay laniko izay fa tsy nisy navoa eto kosa aloha tsy avelako ivazany ity tifitra ity e isa roa telo hoatray tena lanika iny balako tafapritsaka indray re tsy vany reto fa tsara zanahary tamin'ny indray mitoraka iny otry fa naninona ny tsy nitifitra ntsony ianao inspektera tokony voanao mihitsy ane izy teo e ka mibalako aza lany komisera tena tsara vita andreto tamin'iny sainga dia volako lava kilalao mbola hoely ho aiza eto ireo mba enjana koa ny ianao raha izaniko ary andao andeha hamonjy toerana tsara ahafahana mamelo ny fahavalo ary fa dia afaka manome toromarika ny renina matsika voatonga ireny ihany dia tsy amin'io tsy vody azy itsy aloha no mitapify dia afaka mandinika tsara ny tokony atao sady ohatra ny efa maheno basy mipoaka koa any ambadika any mino fa efa ary zalana matsika afo izany raha mifahazoko azy ne izany komisera dia samy namonjy nakaty daholo ireo jolay raha mitombona ny manamatsika an'izany ka izy ary ozy ianao ny fampitifitra any ambadika any raha tsy zareo e mino mihitsy afa aty ny tobony reto bokotra mangy reto tsy karitra ove hoe nanao ny fanaony izy rehefa nandeha nandositra teo tazako mihitsy ny nanipazany an'le taratasy misy bokotra manga fa ohatra misy zavatra hafa tsy karitra any ele izy ry komisera e zavatra hafa hoana fa nga ianao nanana fotoana nandiniana an'izany sa tazanao akaiky ny nametrahany azy ka tamin'ny fotoana namefetsika azy ane no nanipazany azy e dia tamin'izaho le nanao roladiny ala azy indrindra ny nandefany azy voaraiko avy hatrany le izy tsy dia voadiniko loatra aloha le izy satria tsika koa mainka hanenjika an'zareo na izany aza tsy karitra ihany hoe tsy mitovy tamin'ny taloha le izy fa inona ny tsy karitra ao inspektera raha azoko tsara anie izany dia any aminao le izy ie tena tia amiko tokoa le izy jerenao ny tsikaritra fotsiny dia tsy loko manga mandoko an'le sarina bokotra tahaka ny taloha ihany ny loko ao lasa misy loko mena sy mavo to misery afo izany ao hoe inspektera marina tokoa izany lasa misy sarina lelanafo to dia inona hoe ianao mety ho hevitra ity ka raha ny fahalalako azy aloha dia mbola valifaty ihany e dinio tsara anie komisera e tamin'ny fifanandrinantsika farany tamin'ny reto dia maro ny namany lavintsika nanao vavy izy tamin'izany fa hanenjika aloka hono sika raha manenjika azy nangina nefa nyraharaha teo anelan'elan'izay dia izao miverina izao indray ary tsy tahaka ny taloha ntsony ny fomba nanafiany fa sa kokoa izy tamin'izany raha nanafika izy dia efa lasa foana vao maray avatra tsika fa misy fanafiana ka dia manenjika ihany no azontsika atao tsy nanohatra antsika ny zava-dehibe tamin'izareo tamin'izany fa niandositra saingy tia indray mitoraka ity kosa tsy vita nefa akaiky ny tobontsika zareo manafika fa mbola mahasany andry antsika atao ihany fa nampon'izay sekoly le nitafiana dia aiza amin'izany ary ozy ianao ny ifandraisan'ity sarina hafo amin'ity taratasy ity ka izany ve dia tsy azonao komisera
Falifato a midika ny sarina afo a dia hoe mirehatra ny atezerany ka andoranareo fahavalona izy. Toy izay ihany koa ny lokomena manambara fahatezerana sy fitiavana. Tiany zareo ny amalifato ka naseho any tamin'ny alalan'ny sary izany. Tsy nalany anefa ny sary mahabokotra manga azy. Izany tokoa ve ry inspekteur? Tena miseho azy hoenjana anie izany reto tarika reto raha izany. Saingy rehefa nisafidin'ny sarina afo izy izany dia midika koa izany fa efa vonona ny ho may ihany koa. Izay milala ho afo ihany mantsy ny may. Ela ny andrasana koa reto ka tonga ity izay nitetiaviny. Tena izany tokoa. Ary tsy aleo ve aloha manontany an'ireo ekipa efa lasa nanenjika sasany ihany izay vao mizotra amin'ny paikady edivana amin'ireto e. Efa ampelantanantsika mantsy reto ka tsy tokony sarotra intsony ny manarina azy. Sady izay olona kely roa katikaty raha ve dia tsy vizantsika. Marina izany e. Aleo fa anontany amin'ny brigadier aloha. Dia aleo koa tsy miantso ny agent mihitsy aloha fa hainao ihany sy ny tsy fitiavany tenenina. Brigadier, maheno? Maheno anao komisera? Aiza misy anareo zao? Aty amin'ny toerana somary feno aram-bato zahay. Somary ny anavaratra. Aram-bato somary amin'ny teza tendrombohitra? Zay indrindra komisera. Raha ihany izany ny toerana misy atsika raha izany anie. Ampiomany ny ekipa rehetra fa tokony ho voafehy atsika reto fahavalo reto a. Mino fa efa nareo izany renay mitifitra avy aty izany? Mety zay ngam izany komisera. Zay mantsy mbola nahazo baiko tamin'ny agent faly fa hoe tsy mahazo mitifitra aloha raha tsy mahazo toerana malalaka sy azo antoka tsara. Mety izany e. Mino fa aty ny tobiny reto. Tafatambatra atsika fa fehezony ihany. Voaray komisera. Tapitra. Efa samy aty daholo izany ny ekipa inspekteur. Aleo alamintsika ny aty dia miroso amin'ny ady tsika fa taraiky. Ka samiary mamonjy ny toerana dia mitifitra avy hatrany. Tsy reto ndroina andaniny fotoanantsika eto. Sao dia mba tokony andehanareo ary valo. Aleo fa anjaranay ny mandringana ny reto. Hoenty mody ny asa dia homany izay tokony homanina rehetra. Izay kosa hanardia andeto eto raha tsy vitanay vetivety ny momba azy. Marina tokoa izany deba. Aleo ataonay mandraingeto reo. Ianao mandehana mamonjy ny toby moramora. Mino koa mantsy fa ny ray aman-dreny ity zazy ity mbola tsy mahalala nininona amin'ny fahaverezan'ny zanany akory. Dia izay indrindra ny tokony andehananao aloha. Izao polisy mbola sahirana aty amintsika izao mantsy ny manararoatra miantso azy ianao. Amin'izay mba manansarotra ny zareo ny andahan'izay lazainao satria na ny polisy hitarainany ary tsy misy fa revo aty. Marina tokoa izany. Tena tsy maty antoka ihany nametraka anareo masoko saiko rehefa ao anaty ady ohatr'izao a. Efa nareo no tsiriny ny hevitra hoe aleo aty ireo polisy ireo no aringana. Dia mbola nareo ihany koa ity manipy hevitra amiko ny tokony ataoko eto. Mety izany fa aleo ary andeha. Dia efa matoky anareo amin'ny fandavona ny reto voalala be reto a. Matoky ianao lehibe a. Tsy misy mipiky reo e. Rehefa tena tsy lanay dia ataonay amin'ny fanaovana azy. Ifanipaka ohatry ny valalan-karony reo mantsiko. Sady za mino fa maro amin'ireo nefa diso hevitra hoe aty ny toby misy atsika satria ny tangorona aty daholo tsika. Aleo aloha ka nafafiny tsara no mitsipona ny reto izay vao mialaka. Tokony efa hanomboka ny fitifirana amin'izay koa tsika fa ny ekipa sasana aty ambany efa manao izay ho afany. Mastoarynareo fa lasa izay. Mba andefatra ihany no entiko a. Aleo ifanampy aminareo daholo ry zalahy. Ndao ary lehibe a. Jerenao anefa tsipaka ireo polisy vendrana be ireo tazamina avy aty e. Pitipitika ohatry ny reniny ireny zareo voambala. Tena mahatoky sy miaiky amin'ny fahaizan'ireto bantsika reto aloha e. Voarainy zalahy tsara ny kotrana miana azy. Kintana sy mahaheriry zalahy raha resaka basy zany. Bala ray mira olona ray araky ny lesona atsatoka ao an-tsainy. Ianao ve manontany ny rangotra? Izao mihitsy no antony fantenana andreo bandy ireo. Reo mantsy no efa mailaka sy zatra raha resaka tifitra zany. Na ny fampikotrana anandreo aza anie dia aty e. Normal be raha tsy misy mivoana ny bala fa zay kendreny dia voa avokoa. Tena miala satroka aloha e. Miaiky tanteraka. Tsy ho afaka ao amin'ny tantaran'ireo polisy ireo tsony aloha ny tantaran'ny bokotra manga sy ny fahaizany. Tsy reto mpitifitra kalazy reto ihany anie no mampiaiky an'ireto polisy reto e. Ao koa ireo mpanao aiady izay tsy retsaika akory ny fitotontonony. Na dia amin'ny toerana avo be aza no mitsambikina. Sahirana mihitsy ireo mamantatra hoe amin'ny fomba ahoana ary no mankitsika hatrany. Nefa dia ny ekipantsika mihitsy no efa kinga amin'izany. Oay, mitandremy ianao ry salofa efa misy mitifitra itsy akaiky itsy.
ahoana koa ary nahatongavan'io tety nefa ho ambany eo fembandy oe saika raha tsy ndra tsy niteny ianao a eniko nandalo tato amboniko tato mihitsy mibala ny marina ary rehefa tsy navoa ihany ty dia zany ary ny tsy mivily e tonga dia nitapikandra n'ilay polisy mihitsy mivoa marina miaiky ny fahaizan'ity saloha ity koa ka ary iny ty mahavarinanao fa alohantsika manohy ny ady e maika hiala mantsy ny valo zay efa tonga any amin'ny toby zany ry saloha fa tena miaiky ny fahaizanao ty ah zany raha nivily le bala fa nyray mandeha monja dia teny amin'ny lohan'le olona ka ny mpampianatra ny hery-rangotra mila mahay no mpianatra e reto bandy reto indray ve no avelako andresy amin'ny resaka tifitra izany ary ny atao fa tsy lozinao midanahaka eo e hita mihitsy hoe androany ianao vao niaraka tamiko tena mafy koa retsola reto ka aleo aloha mikisaka menatsiny fa ohatry miaringana koa nge zany ekipa aby ity zany dia mila nisy vody azo itsy fa ohatry misy namako reo zany tena ohatrany tsy misy vo mihitsy ane komisera zay kendreko e toveran-java fotsiny mibalako fa tsy hita zay voatifitra eo nefa nitifitra ataoko ane ka tsy hoe mivily akory e na za koa aza mba gagany e tena efa manao zay tratry ny heriko ihany efa tsy mety mahavo mihitsy ohatrany hoe tsy hity zany zay olona tofirinako nefa ny namantsika ane ka efa miringana ihany ohatray tena inspecteur sy commissaire reto commissaire inspecteur ainareo tsy lavitra fa tetakaiky tety ihany brigadier tsy lavitra efa tety ihany ka fa tena mahavalalànina ane reto zola reto brigadier aiza ve ka zay tifirina tsy misy vofa tohatra ny bala very fotsiny zany ny atsikako zany mihitsy commissaire efa napozika azy zao fa hery tsy mitovy aneny atsika miady eto fa hery tsy mitovy ahoana koa brigadier fa tsy azy koa samy basy zao ihany no ampiasaina ka tsy mitovy ahoana ary sa hoe mampiasa basy mahery vaika kokoa reto fahavalo reto tsika tsy mavoa azy any eny olana fa tsy hoe namantsika voany ny fitaova be tena mitovy ihany fa ny hery miasa mihitsy ny tsy mitovy raha mifahitako azy ny antibalina besainy ve ny mafy sa inona ny tiana ho atongavana brigadier tohatra ny be safarybe any ianao miresaka e tsy zany ka raha tsorona ny marina dia mampiasa fanafody mahery vaika reto zola reto sarotra amintsika no tena mahita n'izay tokony hotsifirina noho izay ody ratsin'izay dia iteny ve zany ianao hoe fatina tapaka azy no hibaiko mibala tsy etefany aminy sady sarotra inonana zany teninao zany brigadier aiza koa dia hoe noho ny ody alainy avy any ny tsy ahavoazantsika azy ny zavatra mitombona zao dia hoe efa tombony zareo aty ka haintsenjery zay no tsy ahitantsika azy nefa izy mahita antsika ka mora aminy mamely an'izay ratsy toerana eny e mety ho marina izay hevitra ao izay saingy dinio tsara kosa ane na dia mahay miafina takininina azy na dia efa haintsenjery takininina koa azy ety dia tsy avoa mihitsy ve tsika naray aza sa sanatry ny zavatra ampianarina antsika no efa very ka tsy mahavita manisy mibala antsika etefany amin'ny kendrena intsony tsika to marina ihany aloha zany teninao zany e eto koa zao vao mandinika fa impiry amin'ny kendry tsara nyreto tamin'ny farafahaizako fa tsy nahavoa mihitsy aza minomino foana inspecteur sy brigadier bala mandeha amina tiary sa ve dia ho voavilin'izay ody gasy tsy fatabeviana ry ka zay indrindra komisera no mahasarotra divany aminy ery tsy fantatra hoe avy aza dia inona raha tadidina koa tamintsika niady tamin'ireo bokotra manga ireo farany andro atoandro be nanahary nefa dia nisy zavina be no hita fa maro ny ekipan'zareo no lavintsika ka zay mantsy ho ah maninona zao tamin'ireny na voazy mitsaritsika raha zavona zany indray ataoko fa fomba ny toetrandro zany navoa tokoa tsika satria mety mbola tsy vonona ny fanandrina tamintsika ireo jolary io fa rehefa misy mifanenjena dia manao ody basina anika no ataony dia izay fomba hahafahany miala amintsika ihany ny dadavina zavony zany ataoko fa rahantsika malala fa amin'ny maraina ihany no tokony misy an'izany fa tsy amin'ny andro atoandro aza be ady hevitra eo nareo fa inona zany tokony atao e efa miringana ihany ny namantsika tsy misy vahaolana akoatra ny fanontana fady io inspecteur rahantsika mahita tsara zao itsy lehilahy mbadika mivato itsy zay hoe tokony voa amin'ny bala saingy rehefa hoe tsy mbola voatantsika ny odinao dia tsy voa zany io aleo aro efa hodifiriko eo ahitana kely an'izany oay to tena tsy vomarina ane fa ahoana koa ary zany aleo hoe averiko indray mandeha ny balanao foana ny lana eo komisera aloha zao no ataontsika lazao malaky brigadier fa ho sahirana ny antsika raha tsy zay anaovana an'ireo e tia ny fanotan'ireo mena kosa dia tongolo gasy zao reto natamatry reto hosorana nyity fotsiny ny vavana basy dia mitifitra arak'izay fahaizanareo nareo dia vory eo dia taiza zany ny nahalalana ho any tony ka
sa ianao mpilalao azy koa matoa mahalala ny fahavalony. Mba zavatra fantary fotsiny tamin'ny dadabe anay zany ka raha mpilalao tsy nikitika ny tony satria mazava ho azy fa fady ho akoho zany tony. dia inona izany mahatonga anao anatsena hoe hitondra ny tongoka? Efa napoziko ihany hoe milalao odigasy reto zola reto tamin'ny ady tamintsika tamin'ny farany nanomboka tamin'ireny nivatsy ny tony foana satria haiko hoe tsy maintsy mbola hifanarina amin'reto tsika na hoena na hoaingana. Eny fa na amin'ireo zola hafa aza dia tena ampiasaiko foana mba tsy ho verimaina izay bala tifitro. Zany ka ao ary hoe mba hanisorako ny vavabasiko ary aleo fa hokendreko tsara ohatran'le teo ary io. Ohatray marina. Tena vosao matsara teo amin'ny lohany. Hitanao amin'izany komisera sarotra zany ho mandavo any reto izay tsy ambarateny izay tsy takaritsika dia natonga antsika sy nalava azy foana. Midiko sao fa tsy afaka miala amintsika tsony reto e. Atsika amin'izay reto androany fa ampy izay fotoana nyreharehany sy nanjakazakany izay. To lasa maizina sy misy zavona indray any izy zany ry menatay. Io ary le nilazaiko teo. Aleo tsy mihemotra ntsony tsika vandao iroso anjambany ihany. Mino aho fa rehefa voatantsika ireo dia mahita lalina tsara tsika fa tsy ho voany tamery-tany takan'ilay tamin'iny. Ka andao iroso tsika fa sao lasa lavitra ihany reny e. ndao ingana rangotra mino fa efa very lalana ao anaty zavinao reny izay. Tena tsy afa-po tamin'ilay ady mihitsy saingy toa be loatra ry zareo ka mahataraiky ny fotoanantsika fotsiny. Tifitra mahafinaritra be reny ve dia tsy afa-po ahoana indray ary ianao sa mbola zany inspektera vavy zany ihany? Hainao indrindra ilay izy tsy mety tena mifanatrika amin'ny vantana mihitsy aho. Izy koa angamba mety roa ny olona mpanapatra fahefandrony fotsiny. Madinika sy ny ambany fahefana no alefany anao sorona antenany fa izy mialangalana eny alavitra eny. Zany mihitsy moa fanaon'ireo olona miseho azan'ny lehibe sy ambony grady reoko. Zany no mahakely saina azy. Reo vao mpianatra raha indray no alefa miady dia resy avy eo. Ry zalahy miseho vokotra ke fa tsy mirotsaka tsehatra. Asa raha omena azy atao inona fotsiny nga ilay grady. Gagako. Neveriny koa ngamba fa rehefa ireo mpianatra raha ireo no alefa dia tsitsitsy azy tsikako. Vao maika araka atsika fafiny tsara mihitsy ny tsipina azy. Ary rehefa manaraka ao daholo very zalahy rehetra e. Sao dia mbola misy taraika mankafy ny fitifirana an'ireo tsy hanahaka ireo. Tokony efa ao daholo aloha ry zalahy e. Tsy efa arany koa ve hoe mila miala ny dikany zavona nalefa iny e. Tena miaiky ny fahaizan'le nienyke mba aloha ry saloha. Vita ny mizara amintsika ny ody mba herovana amintsika amin'ny bala mandritra ny fitifirana. Zaho indray ty dia mbola mahita an'izay hoe miantso tokana monja dia tonga indray zavona be tsy hifankahitana mba hanariana dian'ireo mpanenjika antsika. Ianao tiako everinao fa voandroany moa no nampiasana n'ity zavony ity. Isaky ny manenjika anareo polisy ireo hatramin'izay dia io foana ny fanarinay azy. Tamin'izany koa moa mbola tsy vonona ny fanandrina amin'ireo tahaka izao dia mission vita fotsiny ny tanjona. Manenjika ireo dia izay tsy azahoananay fotsiny tanjona fa tsy mandraraha azy. Zany aleo aloha verenina jerena ihany ry zalahy sao dia misy variana ny marina ka hanimba ny zavatra rehetra raha sendra tsikaritra ireo polisy ireo. Mba misy isoroantsika ny zava-misy koa mantsy. Ory zalahy, tsy misy taraiky sy tavelantsao ve ny groupe lisandreo e. Aiza ny alara glady e. Ay, okely isany. Ary mba mandeha anaingana leso mbola betsaka anie ny zavatra ilany debatsika e. Ary aiza ny ekipa ny lary be lolo. 5 lany elisany dia nakaiza daholo. Fa nga lisany tsy maharaka toromarika hoe rehefa milatsaka ny zavona dia mila miala ny dikany ka. Maninona tsara voatifitra daholo ahoana tamin'ny fomba ahoana ka. Dia tokony havony ekipantsika avy zany ireo polisy tsy vanindreo. Tena loza koa zany. Loza nery saloy e. Fa loza ahoany e. Misy taraiky anga sa ahoana? Raha mba vitan'izay taraiky moa maninona. Voatifitra ireo polisy daholo any ny ekipa ny belolo e. Maninona? Tamin'ny fomba ahoana koa ka? Tena ohatrany tsy mampino ah. Sao dia mba tsy nanositra n'ilay raha manara kosa zareo e. Efa nanontaniako fa nanositra hony e. Tena manahy fa hitan'ireo polisy ireo tsy ambaratelontsika ka mora aminy ny andavo antsika. Sarotra be zany rangotra. Fa ahoana e? Aiza dia amin'ny fomba ahoana no alalany an'izany ka? Tô tsy mampino ah. Mety misy zavatra tsy milama fa aleo rehefa tonga any amin'ny tompy dia jerevantsika tsara. Ny tena mampanahy azy ao dia hoe nisy namatika ny namantsika.
Ireo no nilazan'ireo polisy ireo ny tsy ambaratelo ka nahatonga azy ireo afaka nahavonina matsika. Raha ny voalazan'ny Enkemba mantsy dia tsy tokony misy voam-bala zany ny namatsika raha tsy misy manota fady. Reto polisy reto koa anie ny fahalalako azy tsy mino an'izany. Efa voadoto ny saindreo hoe tsy misy hery matohatra baly zany, ary reny fiaro-baly reny ihany no afaka miaro amin'izany. Mety efa tonga saina nareo hoe maninona ary nisaky mifanandrona amintsika dia misy zavatra miseho foana manelingely azy. Ka zany indrindra mantsoko. Mety efa kopy amin'izany ireo dia nanao izay azahoana ny namantsika hafa mba hahafantarany tsy ambaratelontsika. Dia mety hoe misy namantsika tratra ve zany ano ianao ka? Izay tratra tany ny voaterika ny lazan'izany. Tsy voatery izany ka. Mety ireo polisy mpiara-miasa amintsika eo ihany ohatra. Mety nalainy fanao hoe omena vola be izay mahalala ny tsy ambaratelo ny bokotra manga dia mibaradaka zalako. Ny ohatran'izao mihitsy nefa nampitandremako amin'ny faly mba tsy ilaza amin'ny polisy ny momba gropy. Izao misy fahavoazana. Dia ianao mieritreritra fa ny zavatra ohatr' izany no andaniany vola? Sa mety efa tsikariny hoe misy fiatsika tsy milamina dia natao izany? Tsy misy saina koa moa tia milaza azo namantsika dia niteny. Finona nefa ny gradin'izany polisy zany? Mbola ambany grady zany. Azo eritreretina ihany koa hoe nitambazana grady izy mba ahafahany toroka antsika. Fantany fa tsy afaka nome galona azy zany ny bokotra manga dia nivadiany. Ary sao dia efa polisy voahiraka nara-maso antsika ary zany? Mety hoe tsika ny tsy naharaka? Tsy mino an'izany alesy a. Vao mpianatra ho polisy izy io nefa niaraka niasa tamin'ny debatsika. Za aza mba gaga raha zany no mitombona hoe sany namadika antsika sy ny lazany tsy ambaratelontsika tamin'ireo namaniko. Ay kosa efa ela ny mpiara-miasa tamintsika izy raha zaniko. Normal raha hoe mahalala ny tsy ambaratelontsika. Sarotra be ny tsy ilaza aminy nefa izy mpiara-miasa mahatoky. Ka tamina mpianatra polisy azy mihitsy ane nahatonga tsy nahatoky azy tamin'izany e. Noho ny taty aoriana nefa dia nahatoky azy ihany satria efa niahitako ny fomba fiasana. Sady be ady-dono azy itokisana. Kanefa ianao ihany tia miahiahy azy voalohany. Tsy misy azoko ahina koatra azy aloha hatreto e. Izy ihany mantsy impossible manao an'izany. Ny ekipantsika vao amin'ny tompontsiny tsy nisy hoe tratraka voatery mba hamadika antsika. Sady zalary hoe efa nanao velorano tahaka antsika daholo. Tsy misy mahazo mitoroka namana na manao izay mety hitovy amin'izay ka hahatonga ny gropy rava na misy fahatratrarana. Tsy misy sary hoe fa efa voahity ny vavandreo e. Fa nga io polisy io tsy mba nanao fianianana ka. Raha ny fahalalako mantsy dia izay tafiditra ao anatin'ny ekipa dia manao velorano ery amin'ny rihan-drano be daholo. Nanao izy ka. Fa efa voalazako anao fa tony polisy tsony efa voatefy ny sainy fa tsy misy ery hafa afaka miady amin'izany. Mety efa voahodina ny koa ny sainy lery dia sany namadika. Reny ody fiarovana antsika reny ary tsy henoniko maika fa izay vely rano. Ny ao an-tsainy dia hoe iza ny aninona azy raha mamadika izy. Mino fa ataony azo antoka hoe higadra daholo tsika rehefa tratra ka tsy misy afaka maly faty azy. Raha zany, aleo aloha mandamina paikady ihany tsika. Ahafahana mitrena ny fahatongavan'ireo polisy ireo aty amin'ny toby. Mino marimarina mantsy fa matoa nisy lavo ny namantsika dia mety efa manaraka antsika ao aoriana akory zareo mazava ho azy. Aleo ary tsy manaraka avetra ny lalana mamantana any amin'ny tompontsika efa mihodina avy aty atsimo. Any mantsy ny sarotsarotra kokoa ka mora amintsika ny miala amin'izareo. Dia ny tsara koa ngamba aleo tonga dia misy miandry lalana aty mba hitsikilo polisy mety manaraka antsika. Mivonina lalandava mba tsy hahafahan'ireo miditra ao amin'ny tombontsika. Marina zany e. Aleo anao fa hangaron'ny biby andavaka ireo raha samy miditra sy mijabaka aty amintsika aty. Mandeha anamafy ihany fa miala avitra mantsy izany lalan'izany a. Ary tena fetsy reto a. Kay toerana namandrihana antsika fotsiny le tarifa mbola lavitra be aty tombony zareo. Marina tsy efa nandeha ora ray izay tsika farafakeliny. Tena zany tokoa. Nazara somary gaga kely ihany fa efa nandehanako mantsy ny toerana iny fony mbola mianatra tena mianjery manontoloko. Nefa dia tena nitondrany reto zalahy reo antsika. Vahalalana ihany nandinika hoe ay ve lasa toerana fitobiany dahalo le toerana fitsidika tamin'izany. Aika fandrebirebena sy fandrika fotsiny le izy. Tena lavitra tokoa aloha e. Nazary zany mahatsiaro tena torovana ihany koa. Tangizay le hoe manompo firenena ary se ary ny vahoaka sy ny fananany. Ohatran'izay ihany aloha brigade fa ratsy ny fandresen-dahatra nataony se dia tena tsy arakitsika ohatran'izao reto bokotra manga reto a. Ary dia tsy ho hitantsika mihitsy ny tombony. Araka ny voalazanao teo komisera, anomy firenentsika. Izay no antony karoana tamin'ny fomba rehetra izay andresena an'ireto tarika reto. Orisy Rola, tsikaritra reo ve ny zavatra tsikaritra? Fa misy inona inspekteur? Toa ohatran'ny gaga be zany anie ianao e. Eny tokoa.
torony hoe mahita inondreny ianao ka jerenareo rieria teza tendrombohatra ry ohatra rova zany ny paoziny hoay tokoa inona ry io mino ary zareo fa io ny tombony bokotra manga mety ho zany tokoa ve nefa ny ty endriny ka ohatrany hoe lapa fa tsy mba toby raha ny fahita masy dia zavatra tsara fiarovana be ny tompo fa tsy miariary ohatran'izao araka ny zavatra misy hita dia tsy tahaka an'ireo daly fahita reto bokotra mangy reto inspektera mino aho hoe izy io ny an'zareo mantsy dia hafa foana ny fomba fiadiny na tsara zavatra ihany ny tsy nanarahantsika lalana mazava avy ao aorianan'ireo jiolana rahantsika teo a raha nanaraka ny lalan'izy ireo mantsika dia mety efa nisy nahatsikaritra avy eny ambony eny hoe tsy namaka zany aloha dia mariny ary efa tsy tazantsika sahatsony ange ireo jiolana rahantsika teo fa ariana tamin'io trano ny tazantsika fotsiny tsika inona tsony ny atahoranao brigadia efa tazantsika ny tobony ka rahana tao inona tsony izy zay fomba makitsika n'io toby io zao no tokony atao sy mila dinihana tsara mitady anaoko totoana ianao zany komisera tsy arahana tsony ahoany reny raha sanatria moa trano hafa io fa tsy toby bokotra manga ka mety hoe trano taolo ohatra na asa ho verimaina fotsiny izay ditongotra lava reny izay raha sanatriaka tsy izy io nefa reny tsy araka tsony eny tokoa ary zay indray ny tsy tao a-tsaiko a dia ahoana zany ny fomba ataontsika raha izany ka izara dia ny sasany manaraka moa ny sasany manara-mason'io trano io sa ahoana zay angamba mety komisera tsy mba ninona fa aleo zany dia anaraka mora an'ireny dia nareo mijanona eto ihany manome toromarika anareo raha ohatra ka tsisy io fa hafa za nefa mahita hoe aleo aloha fatarina tsara momba nyity trano ity zareo a reny ataoko fa tsy sarotra manenjika azy rehefa avy eo so mantsy ny fahalalana n'io trano io ny lakile ray anamorana ny fandafonan'reto fahavalo reto eny ary fa amin'ny fomba hoana nefa ka na izany azy aleo tsika tsy mandany fotoana be eto fa maika mantsy ely zany fa avoa ilay masolavitra any dia aleo tazanina aloha ny eny amin'io trano io ary tena maika tsika mila kingitsika fa sao dia hopitsoko voatsoko aty aleo izay no atao e misy vavady miditra ity manatrika avy aty andrefany ity vavady miasa tsara aloha raha zao fahitako azy zao a oay tena misy olona mitana basy ireo mandehandeha eo ireo garda raha fahitako azy misy olona mivezivezy mihitsy koa eo zany mety ho inona ary raha ny fahitanao azy zany ka tokony ho le toby bokotra manga ihany ve raha ny fahinoko ny zavatra lazainao nefa inspekteur dia tsy io le toby a satria misy garda ny fanahinao ihany ny laza tery amboalohany fa mety lapa hafa io zany hoe mety hotely fandraisam-bahiny io zany na fandraisana ireo vahiny mizahatany aty aleo jerena tsara ihany e misy soratra miloko manga eo amin'ny tataon'ilay vavahady miloko manga vakio hoe zany soratra zany inspekteur tena izy ry zalahy tena izy ahoana dia izy inona koa fa inona mivakin'le soratra ary mialy a bokotra manga e miova mipaikady zany raha izy io aleo andehany ireo olona narahantsika teo mety hoe anaridiantsika fotsiny nandehanan'ireny any amin'iny lalana mianatsimo iny mantsy raha izany samy iny hoe misy lalana avetrany dia mamantana eo amin'io vavahady io avy ety dia inona indray ary zany nataontsika aloha tena aleo aloha mandehinika tsara ry zareo mety ngamba aloha dia mipetraka makaina ny io alina mety efa vonona be mantsy ireo zao iandry izay zavatra mipoaka eo rehefa nahalala fa nisy namany matytsika ihany koa sady manam-potoana isainana tsara tsika amin'izay ny zavatra fantatra mantsy dia hoe mission accompli ty mission ty miverina avy aty tsika dia ahoana zany nanaovana n'io zazavoazonareo io atao tahaka ny mahazatra e akana vola aloha dia avy eo alaina indray nitovany rehefa vita ny traitement atao aminy tsy misy hoe verina any amin'ny ray aman-dreniny zany eo ena-pelatana tsaka io izay mihitsy any ela itsafozaka anao tiry valo e mahafatoka sady tsy matahotra an'izanizy tena hoe andrarezina e na ny filoha mafiaza ve tsy ankohakeo alohanao rehefa mahalala ny herinao sy ny tanjakao indrindra moa ny ara-nitatsainao ka izay mabokotra manga tsikako loko manga dia mampatoroka izay rehetra mifanohatra amintsika dia rendrika avokoa ary tsy maintsy matory eo any loko loko matotra sy entitra mantsy io ny dika amin'ny bokotra kosa dia manindry izay le hoe tsindry bokotra tsy azon'iza ozongozonina manana ny hery rehetra tsy vidy an'izay efa tompony hery koa fa mbola tompony vola sarena mihitsy a na hividiny osikeray aza ve tsy ahavy
manome voninahitra anao lehibe. Manaja lehibe, hay tongonareo ka nanahoana ny fialam-bolinareo nandripaka an'ireo polisy ireo tany amin'ny tany fitifirana tany. Nafinaritra. Misy namana tsy manjary deba. Tena nisy namadika ny ekipantsika. Nisy lavo maromaro indray ireo akama tao amin'ny tariky be lolo. Maninona tsara hoe ry Saloy, so dia nanao tandrevaka kosa ary nareo. Dia efa miteny raha sanatrika noho ny tandrevaka nisy teo aminareo no nahatonga an'izany dia mampitandrina sy mampiomana fa sazy mahery vaika avaty amiko nareo Oka kosa rangaha deba. Mba avelo aloha izay anazava fa aza malaky tezitra ohatran'izao ianao. Ka alefa malaky ara ny fanazavanareo dia nisy namadika hoana koa. Iza le mpamadika fa ataoko mandraingy raha fantatro Raha ny fandinianay azy ry valo dia izao ny fanafody nomeny enkembantsika dia namafisiny fa tsy tokony hisy ahakasika antsika mihitsy mibalan'ireo izay mety mifanandrina amintsika. Raha tsy hoe angano nisy namadika ka ny tantarantsy ambaratelontsika amin'ireo fahavalo. Eo indrindra ny tsiriny ahiahanay. Tsy nisy voativitra izany izay raha tsy nisy nanota fady. Namantsika nefa tsy tratran'ireo polisy ka hoe natahorana ny tantarany momba ny tarika bokotra manga sy ny tsy ambaratelony. Nefa dia nisy voatifitra ozy nareo no namantsika. Iza zany le mpamadika? Raha tsorina dia izao le izy deba. Ny ahiahina io mpamadika dia le polisy mpiara-miasa amintsika ao amin'ny brigady. Izy ihany mantsy ny verina efa mety ny tantarany tsy ambaratelontsika amin'ireo namany. Fa ahoana ny teneninareo an'izany? Tsy mino aho hoe saha zany izy. Efa ela anie ny arahantsika niasa taminy. Saingy tsy afaka manome grady azy kosa ane ianao ry valo Izay no asahiny namadika antsika satria mety nampanantenana izy fa ampiakarina grady raha milaza ny tsy ambaratelony bokotra manga. Izany hoe raha tsorina dia voatambitamby akolaka izy Tsy naharitra ka navitana nadiny mively rano natao. Mety mitombo izaho malala fa dia noho tsara. Sao dia mihinana-pana hevitra momba an'iny. Sady ohatry nefa tsy mahatikilolo izany anie fihetsika izy iny tamin'ilay zananao fisafona tany iny Na iboana aza nefa ny teny an'izany hafahafa ozy le polisy raha iny. Izao ngamba natao aleo mailo hatrany. Da ho andeha ho atsy amin'ny enkimbo aloha namafy an'izay dia hita eo ny atao avy eo amin'ny fiambenana ny tanàna. Dia ahoana izany ry deba natao amin'ny zalana saina ny janona any an-dalana any? Fa nasaina ny janona hoany maninona nasainareo ny janona any zalahy? Izavony any dia firy laza lany ho any. Ka mailitra iny izay fa mety efa nisy nanarakako. Nasainay ny ambina sy nanara-maso ny sisin-dalana sy izay mety ho irika andehanana mamonjy makaty. Maromaro ny nasainay ny janona any. Tsy maintsy asaina miakatra aloha izany ry zalahy raha izany. Araka ny fomba fanao mantsy dia mila miaraka eo daholo tsika rehetra mba ho tsofindrano hampandaitra tsara ny fiarovana. Ka izao nandeha atao raha nisy nanaraka nareo mino fa ny alina farafatarany no avy anafika antsika eto zareo. Zarany aza hita ny tombontsika mantsy. Fa raha tsy misy nininina mitranga kosa eo dia tsy nisy izany. Mety tavela ao anaty zavona ihany ngamba ry zareo. Ndao ary tsy maninona izany fa aleo ny fahavonona ara-tafika aloha namafisina ny roany alina. Raha-pitso manao ny fanamafisana amin'ny fiarovana. Rehefa tena nandinika dia mety ny janonantsika teto tamin'ny alindra izy roalahy. Raha ny tokony izy mantsy dia alina ihany tsika no nanafika andreo kanefa tsy nanafika. Na zareo ary izao mino fa efa niandro vokatonantsika tamin'ny alina raha vao vatany vao nahitany namany maromaro maty ireny. Raha mba vitan'izay moa ka maninona na ny lalana manomboka ao alolo ao aza izao mety efa misy pitsikilo mba hanara-maso sao dia nisy nanaraka zareo Ka za mihitsy neny nampalaina any tamin'ny nandehana amin'ny brigade tany omaly. Izao tsika navita nandrafitra paika tsara. Tena raha nentiny hafanampo fotsiny angamba dia mety efa tsisy an'ireo velona intsony tahaka izay. Ary indrindra mety nanimba ny plan napetraka reo satria tsy navita nanaraka zareo akory. So ihany fa maila inspektera. Fa aleo aloha antsona amin'izay ireo ekipa hanampy antsika dia miroso amin'ny fanafihana fa ampy izay fakana izay. Sady efa tsara rafitra ihany koa tia mipaikady fa miankina amintsika sisa amin'ny fanatanterahana azy. Enao marina ve tsy nandinika brigade? Inona mety fiheveranao ny zava-misy? Mety fandrika ve? Raha namerina nijery an'ireo mpiambina teo amin'ny vavahady mantsy dia efa nandrify tamin'izay mihitsy fa nisy olona nanantona teo amin'ny zareo. Nanao fetsika izy. Nandrasako elaela teo dia reny nisy lehilahy maromaro niakatra avy aty ambany ary lasa niaraka niditra amin'ny zareo. Fandrika ahoana moa izy ianao ka? Anga zareo manam-pony fanafiana ataontsika aminazy. Mety hoe manao rassemblement ihany koa ngamba zareo rehefa maraina ohatr'izao. Raha mahay manararaotra tsika amin'izao dia mora manarona an'ireo
saingy tsy afaka manao nininitsika satria mbola tsy tonga ireo ekipa nafarana. mety azo raisina ihany koa zay raha mitombony izay vinavinantsika izay dia mino ahy ianao fa mbola azontsika saromanao ireo tsy misy pitsikily izany aveny amin'izao fotoana izao malalaka tsara ny dirantsika ao sy ny ekipa ka zay nge nitenenako hoe mety hiravy zareo mandrapahatonga ny ekipantsika. mino fa tsy ely zareo brigader fa mety angamba resantsika amin'izay komisera rehefa avy miantso ny ekipa avy eo dia tsika tonga dia manatona vavahady eny amin'izay koa mba afaka maka toerana tsara dia mamela an'ireo mpiandro vavahady ireo rehefa tonga eo ny ekipa. mety mihitsy izany amin'izay mba misava ny lalany hidiran'ireo ekipantsika. efa andalana hono ireo ekipa anampy atsika aleo miandro ny fahatongavany dia manomboka ny fanafiana. momba an'izay indrindra komisera misy zavatra tsikaritra isy brigader dia sao dia afaka hovaina amin'ny plan aloha dia homena toromarika fotsiny ireo namantsika. fa inona izany zavatra tsikaritra ireo izany mety hirika hahafahantsika mandravany tobo bokotra manga ve? Eny komisera rehefa namerina nitazana neny amin'ny tobo tamin'ny masolavitra mantsy inspekteur dia itsikarony fa lasa niditra ny daholo ireo mpiandro vavahady. eny fa nareo olona izay efa azosika tsaina fa niandro ny lalana aza dia hitany miakatra any. dia nieritreritra hoe manino tsika telo raha tonga dia miakatra eny so mantsika hivoaka ao ihany zareo raha tafiakatreny izao tsika na dia akatoerana fotsiny aza dia mba mora amintsika misava lalana hidiran'ireo ekipantsika andravany ao anatiny ao sa mbola hoe ry zareo afaka 30 minitra eo zareo ny tonga mety izany hevitra ao izany ka tsy atahorana manimba ny drafitra efa napetraka mantsy izany fa manamora ny fanatanterahana azy ka andao ary sao dia taraka eto saingy aleo mailo ihany a aleo tsy manaraka lalana mazavitsika sao dia mivoaka tampoka vany zareo ka ho hitany eo tsika aleo foana misiritsitrika ny anaty kirihatra any aloha aleo nga masady mandeha mafy any raha azo atao ara dia aleo miazakazaka mihitsy tsika izay atongavantsika aloha amin'ny fivoahan zareo ny tanjony io koa tsy dia lavitra raha izao fandiniako azy izao. marina izany tokony tratrantsika 10 minitra io raha izao fandiniako azy izao ka erezo ary zay ane dia tongotsika ary avy hatrany dia mamonjay toerana azo isitrihana aloha mandrapatonga an'ireo namantsika mino aho fa efa tsy lavitra tsony zareo zay raha vatany voamahary eo anangidim-bitsika dia mandefa setroka mena malaky mba hahitany misy atsika mampety azy koa ny karahantsika tetika mba tonga dia hitan'ny zareo hoe hito le tobo tafiana tsy atao betsaka fotsiny sao dia tsikaritra ireo avy ao anatiny eo hoe misy setroka miainga avy aty ka amailomailo azy a ie fa raha mijery an'izao firafitra mivavahady nyreto bokotra manga reto izao ary komisera dia mahita fa mahay zareo a jerenao amin'izaoko mirindrina vy mafy be avy aty avelany sady tena avo ka nazahazany mba mandinika eto inspekteur tsy arakaraka le fijerintsika azy avy ery ambany ery hoe totsotra kely fa tena tsara fiarovana be kay le izy rehefa hita akaika ka tsotrany mety ho anton'izao mba tsy hatonga hiah amin'ireo mpandalo raha sendra mitazany zareo raha nataony tahaka an'ireny tobona dalo rehetra ireny mantsy io dia mino marimarina fa nampiahy amin'ny mpandalo ty toeranyity ka zany ane mampiaika amin'ny fahaizany reto bokotra mangy reto nefa tapitra androany moa ny firehareany fa tsy afaka amintsika ntsony izy reto androsoazina zao zay efa vory daholy efa azoko tsindromasina andretra ny fifampitefezana n'izy teo ihany io fa somasina njavosavy tamiko fotsiny araka ny efa mahazatra sy fanaontsika ary nenkeny mba dia tonga eto izay anamafo fierovana anay nisy lavony namanay ka tsy fantatra izy ato fa raha ny ahiahanay dia nisy namatika izay eka osy masina osy tronga midaty fahasoavana indray reto mpanomponao matso kosa inona ny tokony ataony inona ny tokony menazo foa masina osy ianao ve tsy maheno feonangidim-be any ivelany any ry sanda sa nisofoko ny lalo talova ianao koa ohatra ny voandroanina enangidim-be nandalo tetiko ka tsy haiko anefa ohatra ny mampanahy zany le izy zavy ny efa tsy mandrosaina tamin'ile namanay matomaly mba mifanasinanareo lohatra ena finary tya avy aloha zany aloha any ary aloha mino sainao fa tsy misy zavatra avy zany eo mety ireny helikopandalo ety ireny ihany zany mety tsy lavitra ety ane zany toerana tsy diany zareo ary mifatoa ianao fa tsy lozana mandefa saina amin'izany eo ambony daholo ny tanana fatao polisy aza metsika mahery fa efa voadidina polisy anjatony nareo fa ahoana koa zao
misy mahazo mihetsika na ray aza fa tonga dia lasany amin'ny mandrakizay daholo vao manao fihetsika fahafy ao ka ny fomba hoana ny dirany reto tato ampiasao ny fahaizanao ry nenikemba zerao ny varatrandro io fa tsika ne ka tsy afaka ny anao nininine ka tsy afaka manao na inona koa asfalo tena nitondra fanotatra eo tsy afaka miasa ny masina fa fotafaty feza hoe io aty le efa naposiko ry sanda efa azoko an-tsaina ihany zao zava-mitrango izao tena lozy ty aleo asina fanjoirana fa tsisy anaiky tratra zany eto ndao andeha rangotra ka andeha ho aiza amin'reto polisy marobe reto nefa ianao e rehefa tsy ho afaka ihany rangotra aleo maty a tsy misy higatra kosa aloha eo e veloma ianao rehefa tsy andefa zanao be sisikitady lalana etsy tsombotro ve niaraka ihany dia adrisa vao hifanary iny koa any lasa hoaizy reny mijanona rehefa tsy azo tenenina dia zany ara mifampitsarana e mafy loha zany raha olona ka zao mahatsy fidiny tsy nabokotra mangany lisany tiandray nitoraka ity a ampy izay ny fotoana nampijaniny lisan'ny piraitanindrazana aiza daholo ny fanafena ny lisan'ny olona lay lisany akeriny tena tsy vany lisany e sy mbainy lisan'ny tariko tsy zaka lisan'ny valiny zao fa mandrasa tsy mahalala an'izany atao hoe bokotra manga mbola be vava ialina nefa efa tratra ialahandray dia aza manantena no afaka etsony efa betsaka ny dosie mahakasika ny laoka miomany ala andana sa vao daholo ny efitrano rehetra zalahy dia jereo any misy an'la zaza omaly voaraiko amsera ny sasany mitatitra ny zalareto makany naty fiara zana raha maso manodidina sao dia mbola misy tokony ho hita sy fantatra any ambadika any mantsy avelao ahy aza tazomina ho a tsy dia higadra zany a fa avitsory mba eo a efa tafavoaka daholo ireo olona rehetra sisa tsy matin'zareo komsera tia kosa aleo hifatratra ny araka amin'ireo naman'ireo oka rehefa azagatsahiny zany ahy e zany eo atsy nanao ratsy e nanao soa zany nataoko nanome sakafo sy ny kazakazan'ireo olona azo nitsolazy eo oka rea fony e tsy nanao ratsy aneo azy za e ndao lesy fa tsy be resaka eo oadray tena le bandina nadalantsika indray mandeha tao amin'ny commissariat ty inspecteur le bandina anao amboletra niditra tao amintsika dia efa tonga aminy zany zao niriny fahidio any e aza mian'izay redirediny eo ianao ary raha napoziko namandreo le ty dia tsy navoakako tsony le tamin'iny aty lahy ty asa manahy ianao ry valo a tsy maintsy avaka ato ianao e fiara-miasa tsara tareriny ve dia averovery fotsiny ka sady efa betsaka an'izay soa ny fanaovan'izay atra amin'izay dia tsy mba afaka namaly soanao fa tsy nyfamizana vola fa mitindray nitoraka ity dia anampy anao arak'izay azoko atao mohananao ato e tena mankasitraka monsieur bary zay koa ane tokony sy tratra ihany fa nisy namana namadika dia zao nifara tamin'ny fampidirana ponja mba azavao amiko marina ane fandehanana tonga nareo ho tratra tahako zao tohatra ny tsy mampinao mantsy hoe ny groupe mana maizy azy ohatranareo zao dia tratra fahatany fotsiny ka zao le izy e rehefa avy nanao an'le liseo farany teo iny zay dia nenjehan'ny reto polisy reto sekoly teny akaiky ny commissariat teny ihany moa le nitafianay marobe noho izany reo polisy nanenjika anay ka dia natsiaro sahirana zay noho ny teny an-dalana dia nitsiry ny hevitra fa ho tarisy namonjy ny tany fitifirana zareo ka ao no ariana ty ary aringany zay voaringana zany a ampiasa ny fanafody tany amin'ny enikeby zay reny odibala sy raha manjavony reny e nefa ny mahagaga anay dia misy ihany ireo namanay voatifitra ary zay zao tratro zao raha azoko tsara anie zany dia tsy nandaitra ny fanafodiny meny enikeby anareo e tena nandaitra tsara ka nandritry ny fotoana lavalava amin'ny fampitifirina teo dia tsy nisy vony namanay nefa noho ny efa andeha hialy ireo ekipa dia nanomboka nisy vo amin'izay dia iza zany le verinareo ho namadika raha izany ka ga nisy namanareo tratra tany tsy zany ka le polisy mpiara-miasa tamintsika tao amin'ny brigade tony le veriko fa nahavita nanao an'izao e izy ny nanoro sy ny tantarany tsy ambaratelo mibokotra manga fa iza le polisy zany olona tsy mahay mipetraka izany no saza midy aty fa tsy ianao ry valo a azo ambenja izy no irona ny ahihahako amin'izao
ka izy zany efa maty tamin'ilay fifandonana nisy teo aminareo tany amin'ny tany fitifirana iny e. Zany ve tsara ho an'ny mpamadika iny no maty tany zany nalehany rehefa mivady bely rano e sahazazy zay fa ono a ye amin'ny fomba hoana zany no amoahanao ahatoka ohatrankely ihany mantsy ny fonoko aza mikorapaka ianao ny amin'izany e ny fantatra sy ataovy ao an-tsaina fotsiny dia hoe afaka ato ianao ariverina noho ny aferatsika efa mipetrapetraka ny dravitra amin'izany fa inona ny makely finoananao amin'izany e ka tsy zany mantsy fa tena be loatra mi ireo dosie mitoro sy manentsika ny momba ary io ary efa mataonana ny nentsiana fa zao voatratra inona ary ty mora manary tokoty eto Madagasikara ny tsika fa tsy ezakory mboly eto aloha tsika zao ary misy ilay hoe mena ambony mena raha tsy fantatrao zany fotoana zao anaovana an'izany tsindry-bokotra zany raha azoko tsara me zany dia ampiasa le mena miraviravy ianao dia azonao antoko ave fa tokony voatambinao volo ireo zay rehetra manandrify an'izany na ny heliko ananamelohana fotsiny ihany aza dia tsy vitana vola kely anie aza taitra ho ainao ampiasaiko tokoa ny vola saingy tsy arak'izay atretanao zay sarotra tokoa mantsy ny amoakanao ato raha ny fitsarana no vidiana mba hanafana anao misy amin'ireo olona babinao teny afatra ka hitsoro vavolombelona amin'izay zavatra vitanao raha ny fitsarana fotsiny ve moa tsy voavidy ihany saingy ny hainao natahorana raha vo mivoaka ny trano fitsarana ianao aleo le hevitra efa nomanko natao e kely amin'izay ny vola miasa nefa ny valifaty amin'ireo polisy miseho azy ny enjana ny sambotra anao tany vita sady azoko antoka tsara ny fiarovana anao e ka ohatrany ahoana ary zany dravitra efa nomaninao zany e mba misy omanako mantsy fa sao dia ho tampokampo ka tsisy andeha amin'izay loana ny zavatra ataontsika sady tonga dia ohatrany tiako izany vao hoe afaka maliana faty an'ireo polisy tonga naka tany amin'ny taniko tany a jotra ka sarotra kory fa ino tsara fotsiny a manaraka ny toromarika ianao dia izay e afaka ny dikany miaino anao ary a tena lozy ty zahay vao tena verina zana ny firenena nisy namaky ny vonjy ary tafavoaka tamin'izany le lehibe antarika bokotra manga dia inona zany no ataoko zany tompona andraikitry ny vonjy ary tato amin'ny vonjy iandreketako nefa no nidy le lehibe anjiolaiko izana izay tafatsoko zao dia inona ny fanazavana ao ataoko tena sarotra aloka etsy andanin'izay ny vavan'ireo vahoaka izay efa nanaparan'reto sy van'reto nitsindry azo lenany nanankina tamiko ny amin'iny olona iny izy ireo nefa dia ho diso fanantenana fa zao afaka tato zao le tsy vanina mety tena izy fetraika amin'ny be amiko sy amin'ny zareo zao zavatra misy zao a za mety azo sazy enjakenjana satria tsy nahafeny asako mety ato amin'ny asa mihitsy aza reto vahoaka kosa indray dia mety hanaparan'le tsy manjary ny valifatiny ka vao mainka ola sipatra tena mila manokatra fanadiadiana momba n'ity zava-mitrangy ty aka mila voaporofoko aingana hoe tsy nisy adisoko sy olana avy aty amiko ny nahavaky ny fontsy raha vao sazy atao amin'ny asako aho mantsy dia iza no antenaina hiaro an'ireo vahoaka ireo tsy hoe tsy mahatoky an'ireo polisy namako aho fa raha malala kosa ny zava-misy e sarotra be aloha le miambo fa za tena mba nanao ny mariny ary nanapatra ny heriko manontolo mba ho fiarovana ny tany sy ny firenena re nanatanteraka ny dina natao dia ny hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary hanompo firenena maty ho an'ny tanindrazana iza reny no mety nahavanana ny zoloza mahatsiravina amin'ny tatao amin'ny mpiray tanindrazana amiko zao e dia efa miomana indray aloha ry brigade fa ho mafy ny ady a dia namanaiky an'reto bokotra mangy reto aho fa manana chance foana izy ahafahany mandositra sy midify atsika sa ve misy ifandraisany amin'ilay odigasy ny resahanao ihany izy ity na za zany hoe gaga inspecteur nefa atao tsy mino ka mety hoe fifandrifian-javatra fotsiny zao manambitana araka ny lazainao teo ny tena mampalahelo aho zao dia i komisera izay mba niady mafy niaraka tamintsika ny sambotra ny lehibe antarika bokotra mangy iny tsy maintsy hiarany sazy izy na tiany na tsy tiany tena mampalahelo ka tsy maintsy tokoa moa zany satria tao amin'ny fonjany ady aty misy ny vaky ary tsy vitan'izay fa taony nisy an'ilay jolay mifampitadiavana nandritra ny taona maro tratra ihany nefa dia zao lasy zao indray
dia inona izany izao ny azontsika atao hanampiana anazy inspektera? Tsy misy azontsika atao mihitsy aloha hatreto e. Ny atao ngamba dia manao izay atratrarana n'iny lehibe anjiolahy iny ka mba hanalefaka ny saziny komisera. Eo indrindra no efa nitenenako anao teo hoe miomana fa ho mafy ny ady. Komisera mpanampy sy mpanatanteraka paikady tsara rafitra ho antsika ty mety tsy afaka hiaraka amintsika amin'izany intsony. Raha ny tokony ho saziny mantsy dia miato amin'ny asany izy. Za aloha inspektera mino fa tsy vakivaky foana izany ifonjy io. Mety efa tetika natao izao mba hamoahana n'iny zolarin-dahany iny. Fa ahoana no ilazanao an'izany brigadea? Tadidinao ilay teniny tamintsika nisavotra anazy hoe hanenena anareo izao. Mety misy olona ambony latabatra miara-miasa aminy ao ary minohy ianao anahy fa hanafonja hafa aza ny nasiana an'iny dia mety vaky toy izao foana ihany ny hafarana. Azo raisina ihany aloha izay e. Iza koa no mahita raha natao mihitsy izao mba hamandriana ny komisera ka. Tena olona manao ny antsio zavatra mihitsy mantsy raha tia komisera ity mba hanompoana sy hanavotana firenena. Hainao ihany nefa raha malagasy sy ny toe-tsaina. Ny ankamaroany dia tia kely avokoa ka izay miseho marina sy mampiseho an'izany dia hitadiavana lalana ambany tany mihitsy mba hamingana anazy. Ka izay indrindra ny eo any tiako atongavany. Mety mpanohana ambony latabatra ny bokotra mangy io mihitsy no manao izay haminganana ny komisera satria izy no samotra ny lehibe ny tarika. Ary saran'izy ireo raha tao amin'ny fonjany adetiny komisera rija no nidy izy dia izao no nataony. Sady mety sarotra koa ny raha navoaka madio fotsiny izy e. Maro mantsy ireo babavitra vany ny vonona hitsory vavolombelona mba handetehana n'iny tsy vaniny iny. Mpitandro ny filaminana moa ny tena dia tsy afaka ny voy anteresaka ity fa manaraka ny lalànako. Raha izao zavatra miseho izao dia tokony tifirina tany iny amin'izay mahatany ka tsy misy natahorana malifaty sy handositra sala amin'izao. Raha tsy hoe angamba mitsangana amin'ny maty. Misy marina ihany aloha voalazanao saingy sarotra be ilay izy. Olona tratram-body io mantsy fa tsy hoe tao anaty fifampitifirana. Tsika ary tsy nampiasa hery akory dia nasambotra azy. Anaovako fananiana angamba n'iny inspektera raha mbola mifanandrona amintsika eo. Tena mba mariny. Tsitsitsitsy an'iny izany fa laniko amin'iny mibalaka vao mijanona. Na izany aza moramora ihany aloha brigadea. Iendim-po loatra ianao ka tsy mahalala izay tokony lazainao. Mila mitandro ny zon'olombelona ihany anitsika na izany azy. Ka rehefa ireo izany mamono sy manao izay tiany dia tsy misy an'izany fa rehefa tsika mpitandro ny filaminana dia hoe zon'olombelona. Ka izay aloha ny zava-misy e. Tsy afaka ny anao ahoantsika. Rariny ihany aloha fangatahan'ireo vahoaka tamin'ny voatratra hoe atoloranay izy ho vonoanay e. Raha mba maty tamin'izany izao iny tsy niteraka olana sy fitantainana vaovao tahaka izao. Aizy lisany le polisy kely tsy manjary reto diso miseho milay loatra lisany ka miomany alisany alefa akosany retoro zaly tia natao hoe valo lehibe ny nitarika bokotra manga ary zaly tsy maty manoto eto amin'ny firenena. Eza koa elaza fatina polisy kely ireny miseho mipahana sy manakana ny lalako izao mifototra any amin'ny landra iny rihatra rehetra. Tsy mba amin'izao aloha mety kodazamina fa tsy miseho milay fotsiny ohatr' ireny. Raha tena enjany lahy tongava amin'izay mifanandrina amiko aty. Raha mbola ho afaka moa izany e. Izy ary izay tsy efa nigadrana ny antona tamin'ny asa ny vokatry ny tsy fahafehezan'ny fonja feheziny. Mino aho fa efa nahatonga minisitra mihitsy izay le iny. Tsy fantany tokoa ngamba fa ny minisitra mihitsy ny namoaka tany. Fa tena fetsikoa aloha monsieur Barre. Izao ny haiko voatandro laza ny tsipotika ny eny fotony no mibabo ny vokany. Ny vola tsy lany no valifaty vita misaotra azy ihany aloha e. Dia mihevitra izany izao hoe lary le tsy vaniny ity fa afaka madidio ka noho ny asa ratsy fanaolona indray nofy ane izany. Andriamatoa minisitra efa tsy manaiky niverenako amin'ny asako tsony no mifandosira alina sy ny fahavakisan'ny fonja. Noho izany dia miomana fa ay alahy androany. Tsy mandy ny eritreritra hoe mbola miriaria ty toy ny mpanao ratsy tony. Rehefa tsy natazona azy ihany ny rindrim-by amin'ny fonja dia aleo ny trano vato ny fahafatesana mihitsy no anidy azy mandrakizay. Efa nampilaza amin'ny polisy ambaka ty. Mipetraka olona tsara sitrapo mampita vaovao aloha izany hatreto.
tena tsy ekeny eritreritro mihitsy kosa aloha ny tsy andalan'ny fahamarinany tsy maintsy hamoan'olona anefeto haiko fa tsy maintsy zany ho samborin'ireo polisy raha vao mahita mifatin'ity jiolahy ity izy ireo za koa tsy anda satria tsy mitovy amin'le tsy vaniny ity ary aleo fa zao variana misotrosotro zao io nanatonako eny ary tsy avelako mihetsika tsy maintsy matika io mandra-pahatonga amin'ny polisy mbola afaka 30 minitra eo ny polisy vao ho tonga aty ataovy ambony ny tanana dia aza mihevitry ny anohatra fa basy tsara fahany tia mitohaka amin'ny lohanao ty a efa miteny aza i oay fa ahoana koa no nahitany ty a ay ve ka mbola ela ihany tiriko miserakely tsy mahay mipetraka e nga mola ty tsy efa niatona tamin'ny asa laka moramora ihany ty vava sao ho lasa melohany ambondrombe eo a efa niato tamin'ny asako tokoa saingy tsy mandry lesiny eritreritro hoe mbola velona ty mpanao raty sahala amin'lahy dia amono aho zany ny antony atongava lahy ty tsy efa niteny tamin'lahy very komisera fa hanentsika aliko angela raha hanentsika e tsy fantatry lanka fa ny lehibe faratapo mihitsy anie miara-miasa amiko e tsy mitovy ny hery komisera ny hery ara-panahy manginy fotsiny ay ka ny minisitra mihitsy miara-miasa aminao tena fanetry be ny firenena zany aloha ny satatra mbavarana hitako an'izany hoe tsy mitovy zany ny hery e hitanao tsara ny hery ny dibasy ampiasaiko ty androany ka tena nitifiry le tsy vaniny ty ny tongotro tena sahala tokoa sotro zao ary to misy polisy tonga koa zany de niantsy polisy misy ve mba hanadiova-teny e herinandro ihany nomeko anao komisera de mivoaka anyray raha tsy anao mihitsy aza nalainy zalahy eto za tokoa ny antso an'izany polisy zany ary sambotra ny antony atongavany aty saingy zao ny tadio a elahy de tsy maintsy matoko zay aho vao migadra any ary iny minisitra miseho lehibe iny tsy maintsy mahazo ny sazisazy azy koa iny efa nasiko kamera teto amin'ny vozin'akanjoko mba entiko anaporofona fa elahy mihitsy no niteny hoe miara-miasa lizany ely zany fa velomazay ihany lesy natolotro ny mampisy radio manareo teo bokotra manga indray miaina nosorata ny tojo rahery l'enfant novelomin'ny faniry randry ny antso ony ary malala ary zarobidy miaraka tamin'ny aritoky miarotsoaly manginy zady romain ozikarakotoary seheny ary ny mpanoratra nandray feo fitiavana valosoa nandrindra sy nanatotosy miaritoky bokotra manga